Poizinao fa agnatina toroteny karan'izao Andriamanitra mandatsaka valim-bavaka. Agnatina fampianarana karan'izao Andriamanitra manome fanasitranana. Agnatina magnisy soa anao. Io fagnahy io miseho amin'ny viratsika. Indrindra fa ny mpanompon'Andriamanitra magnano asan'Andriamanitra ka raha ataonay zao asana mpanompon'Andriamanitra mandeha. Fa matetika izy tsy hitan'olona fa ny tegna le miaigna le izy mahita anazy. Zay mahatonga anao ndraindray mitombo ny degrena fahitam-potianao. Reo anjelinao reo mikarakara anao. Le zavatra tokony ho sarotra rehetra lasa mora. Zay koa ny onction ny onction tsy inona fa anjely ataon'Andriamanitra miasa amin'ny zavatra tadiavinao io. Ohatra zany zao hoe osotro ny fanasitranana. Misy anjely mpanasitrana zany miasa karaha mikasy kely kare sitrana eo le. Osotro ny fitahiana, misy anjely mikarakara zavatra agny dia lasa feno bénédiction fiainanao. Azonareo ve zany? Ka zay zavatra zay nefa zava-panahy. Rehefa ianao mitondra an'io anitra ankasitrahana io anatren'Andriamanitra dia tsisy manakatsakana ny accès-nao amin'ny présencen'Andriamanitra. Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy atsika jiaby. Dia zay mahatonga anahy sarotiny matetika mba mampianatra antsika mba hadio. Mba magnano madio foagna. Tsy voatery andeha hivoaka foagna vao mandro. Tsy voatery andeha hiasa vao manasa tongotra. Fa mba magnano madio. Dia tokony mba miezaka antsika mba samy magnano madio amin'ny fiaina. Tsy kofognonao olo mipetraka ankilanao amin'ny fofongonao. Ary tadidio zany ravagna fa raha mbola ivatagnanao io tsy voakarakaranao dia tafiditra agnatin'ny listan'olo mahantra indrindra anao. Raha io vatagnanao io. Zafady fa mahitsy be ny toroteniko. Itrereto mbola valikeliky fa tsy vazerenao. Là-bas. Aza vera là. Le vazaha reky tsy mahita raha dia là-bas. Mikify. Nefa mandeha mivavaka. Aza ataonao toerana tsotra ny toerana ivavahanao fa ataovy toerana ivoaranao. Ataovy toerana ianaranao zavatsoa. Ataovy toerana amadianao tantaram-piainana. Fa tsy hoe za manko tsisy espace dia andeha hivavaka. Tsy karan'izany. Perte foagna anao tonga eto magnano rakitra isan'andro. Ary io tsy maintsy mandeha izy zao indrola izy ty. Tetetika izy ataontsika intelo amin'izay anao vatsiagna tsara. Tsisy magnalamelina izy ka atao intelo. Eflagadary Ara-Panahy. Fa mba tsy alany fotsiny ny fotoananao. Tsy ho fotoana verimaigna le hoe nandeha nivavaka. Dia nda nampiaro amin'ny fiainanao ny zavatra ianaranao eto. Zay mahatonga anahy sarotiny eto hoe raha tonga eto hoe atao vibraire telefôny. Ny antony mba hahatonga anao tsy voaelingelina sady tsy magnelingelina. Dia tena considérenao ny toerana ivavahantsika fa toerana feno voninahitr'Andriamanitra. Mba hitrereto moa revagna raha nandaniagna vola amina tapis be karane tsy mba hajainao. Amen na hoe. Mba jerevo carreau diavinao io. Dia tsy mamendrika mba asianao considération avy hoe raha tonga eto ianao andeha hiaona amin'ny Jesosy ianao zay. Dia raha voazatra n'izany ny fiainanao dia tsy maintsy voatahy ianao. Tsy maintsy voatahy ianao. Zany angena tonga ny Jesosy ny fotoana izy ny fampitadiavagna. Fampitadiavagna izy aiza azy. Dia ny hafarany hita izy tamin'ny tempoly. Dia rehefa nanotaniany Maria sy Josefa hoe taiza foagna anao. Dia ozy izy hoe tsy fantatrareo va ozy izy fa tsy maintsy mankao an-trano iray koa tsy maintsy. Tamin'ny Jesosy zany dia zavatra tsy maintsy le mandeha an-tranon'Andriamanitra. Tsy maintsy ary ny respecteny. Imagineo i Davida mpanjaka. Davida mpanjaka, le roi David. Mandeha hono izy impito isan'andro mankao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Mivavaka. Impito. Roi zany manana grand responsabilité zany. Roi zany tsy hanana fotoagna firy andeha anaovagna raha karaha zany nefa noho izy impito isan'andro mandeha an-tempoly.
atsika ry avagna ny tegna mampalahelo amintsika matetika veriko ty fa aheriko fogna amin'izay madilo sofinao ny sasany sady tsy magnaody tsy mivavaka asa magnino fogna izy raha resahagna aminazy zany hoe mpimoasy zany nanananana tsy nitezananay zany na za tsy mpandeha l'église io teo mbola tsara ny moasy izy io sady tsy mpandeha l'église io no tsara ny moasy azonareo izy am'ty fiainagna ty tsisy olo neutre zany tsisy olo neutre na anao à gauche na anao à droite ary reko tsy manjary fangaro karaha anao zao raha ihinagna raha raiky na anao mampiasa siramamy na anao mampiasa sira fa tsy hoe fangaronao izy roa na mba anao mety chinois bazitsika bravo zare mety chinois jiaby re boko tia raha mamimasina alaka fa misakafo andragona chinois tsy maintsy asivanare siramamy ia tsy haiko sa madame Njovy moa nampianaragna nahandro dia izy nierigna avy takagny ndra rano poivre hatramina dité nohanina andray taovany vetsy izy nasaigna nagnamboatra kafe igny ndra rano taovany tamotamo ndraiky tao tsangegny mahay mahandro mila apetraka anao mazava tsara zany hoe inona zany zao mba force magnampy anao ankoatra ny saigninao manokana ankoatra ny herim-ponao manokana ino raha mba magnampy anao ity nefa tsy vitana hoe vavabe na fisainagna fotsiny hoe azaha magnanjany ho tsy maintsy misy hery magnampy anao ary za ty ampirisika anao raiso ny herin'Andriamanitra raiso Jesosy ho tombotsy mpamonjy ny fiainanao igny ihany no manana atahoran-draha jiaby ny herin'Andriamanitra kanefa ny azahoanao an'izany herin'Andriamanitra zany mila ataony ohatra zao ny olona mifanambady ohatra zao manao mariazy tomboko sy Andriamanitra manaiky amen amin'igny anao manaiky igny ozy ny jaune toko voalohany andiny fa ho tonga zanak'Andriamanitra atramina hery mahavory arena amin'ny herin Jesosy daholo taizana zaonao anazy anao le nandray anazy ho tombo sy mpamonjy fa ny ankamaroantsika dia lasa ohatra ny sampy ny fony sasany mihitsy paster voapika raha hely dia paster sasany hatramin'izy nahita nareo goaka zany goaika za nefa notaneny anao daholo paster za tena andeha posy dia nahita chiffre 7 ino dikan'izay karaha lefa robonjare regny tegna chat GPT mba azo magnania rereo ia zegny raha raiky dia vadi paster paster hatramin'izy tsy nirao ny vadiny agnontaniany daholo paster ino dikany anao tsy mandro anao tsy brosinify nefa ro nare ro andoko dia tsy nirohany boka anao izy na iro io izy agnaty lasety fogna tsara feziko mba valao tsy lady tahidy tompo alelo tsy lalina mba ino ataonao agnarany izy agnaty lasety fogna kotan'olo tahiny tompo ianao tahiny Jesosy ianao dia mila miezaka ianao zany zay tany andehananao am'izay mba hoanitra ankasitrahana amin'ny raha jiaby ataonao raha jiaby ataontsika izy zany revagna mamoaka fofona daholo amin'ny tontolo ara-panahy ohatra anao zany zao magnano fiainagna tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia misy fofona mivoaka avy aminao dia io fofona io fantany fiainana fantany devoly fantany le anjely miservira io fofona io ka raha ataonao zao raha mandeha magnarivorivo olo maimbo elika tsy tianao mbodika akeo na dia mpagnano délivrance ary anao izy zany le tegna le masiso reka zafady am'le masiso ava foa vedradragnin'olo mivavaka amin'ny toeragna tsara be karaha to mbola masiso foa anao merigna tony roa fa mboza masiso aky amin'ny anaran'i Jesosy misy rano koa ny amintsika akato feno rano tany jiaby la dosy akao tsy haiko fa misy 12 mandehana hely akao mba mikobagna avaky tahiny tompony ianao izy ery za koa misy vola mbola asivako savony asivako gel
avy zay mba madio raha anao zany ohatra hoe avy ny famaly taman'olona agnatina fahatezerana mamoaka fofona igny fahatezeranao raha anao matahotra ohatra anao zany zao feno tahotra mamoaka fofona itahotra io amin'ny fiainana andavanandro fotsiny zany dia fahita matetika anaovako témoignage aminareo zany zay tambola kely mandeha agnaty ala ary foana raha ataonay midola zay tsy mikilalao zay tsy mba mikilalao ville magnino ma zay midola milalao diso tsy pelina mbola mikilalao ndraiky milalao midola fahaizanay azy mandeha agnaty ala azonareo mandeha agnaty ala be dia amin'ny lalagna mandeha agnaty ala io zay misy fanenitra magnekitry dia anao mandeha igny tsy voakekitry fa misy manafo avy afaranao ndraiky mibisibisiko izy mbola tsy tonga tanàgna aby fa mivonto vajijany nefa lalagna raiky foana nomboanay azonareo ve zany ino mahatonga an'izany misy olona izy vao mandeha fa feno tahotra agnatiny akao midobodoboky foana oy ary miteny mihitsy izy agnaty feony fetreretany hoe aza hitako misy fanenitra eto le olona andeha talohanao nefa tsy miraran'izany fa tonga dia ndriatany foana dia lasa izy fa anao zay raha ataonao asianao souci asianao doute sao dia zao sao dia iry mba fantanao moa tantara fa ipetera ngery lasinambavy ranomasina nge le nandianany fa tsy hoe nahazo ilailina vato hely izy tao ranomasina fa tamin'ny fotoana mbola tsy natato peterana vita nandeha tambony ranomasina vao nanomboky ny asa aloha tamin'ny antsantsa izy requin ozy antsantsa amireto mety efa le gladiny be regny ozy le gladiny be regny ozy ninga niaraka tamin'igny izy letika zany hoe agnatsika io zany a misy ampahany aranofo ary misy ampahany ara-panahy moitié humain moitié divin aminao io zany dia ndraindray io pouvoir spirituel anao hitady asa fa contrôleny le nofonao hoe mangala moramora magnino tsisy aigny mbola ivola tahoriko tsy mahazo ananjy io ozy le moitié humain le divin nefa efa miteny hoe alefa fa tsy mety ritra iny any vitanare io fa toeriny le aranofo ino mahatonga n'io aranofo mibantoeragna be aminao mbola sarotra aminao le mankatoa misy raha tsisy dikany efa tsy vitanao mankatoa anazy matetika zao amin'ny tokantragno fotsiny ny lehilahy asain'Andriamanitra hitiany vadiny mitia olo hafa ndraiky izy ny vehivavy asain'Andriamanitra anaiky ny madamo anaiky ny ramoseny tsy vitany zay amin'ny raha tsotra kely ianao fa tsy mahavita eo edy zany dia efa misy barengo be agnaty tokantragno ao hoe misy tenin'Andriamanitra tsy mipetraka amin'ny plasiny nefa misy verset biblika milaza fa raha miaino sy mankatoa nareo izy ihinana ny vokatsony tany magnino manao vao ihinana vokatsony tany satria eno ny vokatsony tany io le fofo ny fankatoavanao anatinao zegny maloha antegna fa misy regniregny koa edy fa za tsy volagna hoe misy revany karazan'olo aza mba sendra tragno raiky aminanjy anao ko nagnala kiraro izy mamamamama mifiroma fofo ny kiraro nitsy taminao io aza mba tragno raiky aminanjy anao izy ovy aketo mbola magnandra magnanjy lehilahy ny fahasoavagna maloha tokony efa miala amin'izany e alaigna izy magnan'io a toroko anareo lehilahy ny fahasoavagna atao agnaty rano mafana dia asivagna vinaigre dia rarao sira dia alogna koa agnatin'ny 15 minutes mahery akeo agnatin'ny rano mafana igny ataovy karan'izany agnatin'ny 3 jours foagna anao magnano zegny mialy from anao io satria izy io a ino matody regny agnarany mauvaise haleine zavatra avy agnatinao koa zany misy raha masisisiso ta iny tompony anao dia mba mianara mba magnano magnimagnitra foagna amin'ny fiainana tegna tsy voatery vidy raha lafo be fa mba miezaka anao mba
manana fofonanao manokana, karakory fofonanao. Ilaigna zany revana. Na mondina business amizay mpandraharaha, misy olo vo marigny fofonanao efa tia pahita fitianao. Misy olo vo marigny fofonanao efa tia agnajanao. Misy olo marigny fofonanao tonga dia miconsidérer anao azy. Jerefa nge rehefa itsodrano ani Jakoba Isaka, fofona natonga anazy nazotony nitsodrano. Endre ozy izy ny fofony zanako tahaka ny fofony sa mahavokatra. Nisy parfum ny Esau zany nataony Jakoba izy andeha angalatra tsodrano. Dia regny ny Isaka raha io, endre ozy izy ny fofony zanako. Mba agnotanindra mandeha ndraiky olo akaikinao io, raha miditra andragnonareo tsika zao dia fofony karakory regny ako. Aza koragna. Mbola mianatra ny antsika eto e. Ary tsy miova andro raiky efa miova tsikelikely. Tainy tompo atsika jiaby. Izy io koa moa rehefa misy zaza matoy ampiamany. Ireny zany mila miagna ody foandry. Mba hitaneo ferin-tany kely zany kanao. Mba miamagna raha mangidy izy koa le matoy ampiamany be regny. Ndray moa zaza madiniky mbola mamany ampandria. Na avadika tsy kodory mbero. Indrindra ko sendra magnoragnorana karaha tsy raha misy fotoagna moagna anazy. Dolofoka aminjay ko. Dia igny zavatra igny amezo mangidy matetika izy. Dia sady ametrao tagnana. Tamin'ny maraina antsika zao nianatra secret ny rano. Efa tsy verina amin'izany intsony za. Fa iresaka tsika eto makasika ny atao hoe fofony. Tainy tompo ianao. Ka nianatra zay manintona ny fanatren'Andriamanitra sy maneho ny toetry ny olona. Dia ireo karazana fankatoavana araka le niresako teo. Fankatoavana, mankatoavanao. Ny olo mpankatoa zany misy ohatrany misy télépathie zay aminazy sy Andriamanitra. Satria raha ny volagnin'Andriamanitra igny tsy iza igny fa izy ihany. Asanao nanaiky ny présence ny amin'ny fiainanao zany ianao, zay ny atao hoe mankatoa tenin'Andriamanitra. Ny ekenao fa ho présent izy manomboka ny any amin'ny ara-bolanao. Ny ekenao fa ho présent izy manomboka ny any amin'ny tokantranonao. Ny ekenao fa ho présent izy manomboka androany amin'ny tongotra grade. Laka grade colonel reo misy karazana formation gidragidra ataon'ireo. Dia tsy haiko ino ma grade spirituel la mety mba nagnanao io. Ataovy zany fa jusqu'anao roapolo tao. Jusqu'anao roapolo tao. Fa raha mba te hitombo ianao zany dia ny système mahafahana mitombo malaky agnaty fankatoavana. Tsy amin'ny fiainona fotsiny. Satria izy ten'Andriamanitra, aoka mba tsy ho mpiainy fotsiny ihany anareo izy ka mamitaka ny tenanareo. Miainy fotsiny ihany. Misy olo moko vomariny toriteny, tiako eky toritenina ndraiky zay, tiako eky toriteny nomaly zay. Tsy atao karan'izany fa mila mankatoa. Hankatoavy. Amen. Amen na moe. Alléluia. Mianara mankatoa. Dia jerevy tsara zao teo ny Isaka, ny Jakoba. Nangalatra izy, nangalatra fizokina. Fa nampahomby anazy fofo. Parfait. Fofo. Dia ndana mba mametraka ianao zavatra ohatran'izany amin'ny fiaina. Ny fofona Ara-Panahy zao dia ao anaty fankatoavana. Anatina fanatitra. Ohatra ianao zao manao fanatitra. Dia igny lasa anitra manimpofony. Fanatitra manimpofony agnatren'Andriamanitra. Magnitra. Natonga an'Andriamanitra nandray décision ndray andro mba tsy handringana ny olombelona intsony tamin'ny alalan'ny fanatitra zay nataony Noa. Nisy fanatitra nataony. Nisy fotoana koa Andriamanitra naheno fanatitra nataony Salomon, lasa nisy fofona. Amin'izao moa tsika tsy le magnano fanatitra dorana na fanatitra alatsadra, fa tsika kosa zao ampianarina mba mankatoa amin'ny setry ny fiainanao. Aiza ny fankataovanao fa izy igny dia parfum mankany amin'Andriamanitra. Izy zao miteny hoe mivavaka aza mitsahatra. Raha anao lehilahy na ampivavaka misy parfum. Ary parfum io vao
reny devoly ohatra hoe olona misy devoly amin'ny devanao tonga dia miovitrovitra, tonga dia miala na mba mbola tsy mivavaka ao anazy ianao. Dikan'igny mofa misy poetipoetina fankatoavana agnatinao ao. Tenenao makaikinao poetipoetiny hoe mofa misy hely, fa misy kely, dia ampitomboy izy io, ampitomboy. Io zany na dia ataoko hoe avy nosorana anao, avy natao délivrance anao, avy nitsofona rano anao, dia mpanombokan'Andriamanitra maro samihafa ao nagnanao an'izany. Ny ahafahan'igny tsodrano, osotra, hery, ny partagena taminao igny ho efficace dia ao anatin'ny fankatoavanao. Fa tsy hoe nahazo tsodrano ny anaovy taketo fa ho tahina be, nahazo tsodrano ny anaovy taketo fa ohatran'izao be, azo vazaha e. Dia jerevanao anao tsy nahazo. Izy alabavy zay zahala mihitsy mba sujet ananjy, tiana mbady vazaha izy. Dia andoriko zany vavatsika dia nahazo, izy tokata paster ozy niova ozy, izy ndraiky ozy vazaha ozy fa mahintika ozy. Atria sasany moako zany le fotsifotsika ry le ankilany riaja re, reny ataonjare vazaha. Misy koa amizare mba tsy miteny gasy mbola sera le drolayatry kotrako jangolay dromadrolay kotralora matsany kotrako papay jangolay droma leli hoe jangolay kotrako efa tsy hainao zany zao. Anao mitombanga vazaha. Io zavatra rehetrarehetra izy zany revagna dia voalazan'ny Baiboly fa efa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika ozy izy ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Io parfum rehefa tonga amin'Andriamanitra, ny valin'izy io amin'Andriamanitra dia hery. Hery. Dia igny hery igny honya efa nomeny igny hery igny ho atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Olo zany raha vao misy herin'Andriamanitra dia misy toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany ny afantarana anazy, fa tsy hoe zana mavaroaka devoly mila manana koa anao toe-panahy araka an'Andriamanitra. Volagno amin'ny olona akaikinao izy zany, mba manana toe-panahy araka an'Andriamanitra ve anao hoe? Ny sasany zala mbola 26 foagna izy fa varalila mandry tany 26 karaha lenga izy magnano alleluia i. Jovitindry zanany izy avy tata papa midira anao. Be blessed, be blessed. Be blessed. Mbola 26 io asa akory izy koa mbofa. Dia indraindray tsika zany revagna magnome-tsiny an'Andriamanitra magnino ty zavatra ty tsy mety mivaly. Magnino na le toe-pananao raha tsy araka an'Andriamanitra. Zany herin'Andriamanitra zany magnaraka anazy ao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tainy tompony ianao. Aiza ho aiza ny fankatoavanao. Aiza ho aiza. Aiza ho aiza ny fatahoranao n'Andriamanitra. Iregny zavatra regny no didikazo manimpofony. Dia jereva amin'izay fa na ny aretigny tonga dia milefa lavitra miala ozy fa mafy. Parfait zany ozy mafy. Tonga ny tsifisina. Ny tsifisina miala malako ozy fa tsy taminao io zay. Tsy haiko tonga ny blocage tonga dia potipotika satria mahita fankatoavany. Ny fankatoavany dia parfum. Mety misy magnontany namantegna maimboimbo heliky tao paster sasagna maloha heliky. Misy moka na tsy makarakara vatagna izy io misy parfum foana satria mankatoa. Io parfum io raha tianao magnitry ataovy mifagnaraka amin'igny raha jiaby. Ataovy mifagnaraka amin'igny fitondran-tegna, fomba fijery, fomba fisainana, fagnamasinan-tegna ataovy mifagnaraka amin'igny. Tainy tompony ianao. Ka eto za mialohan'ny amaranako ny toroteniko. Aoka mba ho hisy hery irotsaka ao anatinao. Zay ahafahanao mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Aoka mba handray hery ianao androany. Hery ny fankatoavany. Io hery io ahafahanao misandatra. Io hery io tonga ny fiainana manaiky anao.
io Ireo tonga ny vola afantatra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hitombo anaty fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny ianao. Amen, amen, amen. Asivo tia tanana mafy ny tompo. Alleluia. Zay ny fotoagnantsika tamin'ity maraina ity, fa raha riva avy eo tsika ny hikoragna secret araiky ndraiky indesinao mamakivaky ny mois de juillet anao. Amen. Mbola ligna ve anao teneno amin'ny akaikinao, mbola ligna ve anao hitandregny secret. Aketo koa no hoe tsy mampite hiala ery papa raha midradragna tsy mety tapitry tahiny tompo ane anao. Afa-po ve anao tamin'ny fotoanantsika androany? Hitahy anao ane Jehovah Andriamanitra, hitahy anao veto Ziona ane Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eto ihany koa za dia mivavaka mitsodrano an'ireto fandraisana ireto. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, nizaniza mandray ny mofo dia hinagna ny tenan'i Kristy izy. Nizaniza misotro ny divay dia ny rano Kristy izay fanekena ho an'ny olona rehetra no hitoetra ao anatiny. Ambarako manomboka eto fa hivadika fijoroana vavolombelona tsy mety ritra amin'ny fiainanao ny fandraisanao ny fanasan'ny tompo androany. Tononoko ny fiainan'Andriamanitra ho amin'ny fijoroana vavolombelona anaraka nyreto fandraisany reto. Ho tahina ane ireo izay mandray an'izao fanasana izao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanatrehanao, misaotra fa masina eo anatrehanao izao fandraisan'izao. Amen. Sady raiso ny ampelantagnanao ny fanatitra ho an'izay niomana amin'ny fanampisaorana dia mbola azonao atao ihany koa zany hivavaka sika. Tompo, ho tahina ane ny fanatitra, ho tahina ny famafazana. Nizaniza Jesosy eo mba hanome ho anao na ny eto amin'ny efitrano ty nareo zay manaraka en direct, ianao no efa hitahy azy, ianao efa nandatra azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.